Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ho amin'ny ankapobeny zany dia mbola somary miovaova-trano zany ny tsiokan'ny rivotra ary ny andro migaingaina dia mitoetra trano ny ilany andrefa nosy iny satria dia mitombana na misy mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny atitany ao anatin'izay. Ary ny rahona kosa zany ny tapakandro hariva dia mitoetra trano zay ho an'ny voatany sy ny tapany avaratra andrefan'ny nosy zay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy zay hatrany no mety iaina orana tandrivon-drahona arahikotroka zany no hitantsika rehefa avy eo moa ny mombamomba izay. Raha ny toetrandrontsika ro an'ny rapiso vao maraina dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritry boeny sy ny ilany andrefan'ny faritry vongolava sy any betsiboka any zany ny morotsiraky melaka ihany koa dia mety miaina an'izay rahona vao marain'izay. Ny ambony kosa dia maina ny andro mety misy ihany ny rahona mitsitokotoko ny ilany atsinanany nosy sy ny any amin'ny faritra alaotra mangoro. Raha ny piso tolakandro kosa indray dia atombanana misy ny tandrivon-drahona mety arahikotroka ho an'ny atitan'ny faritry boeny sy ny any amin'ny atitan'ny faritry betsiboka. Mety miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry ny laotra mangoro any zany ary ny ilany atsinanany faritry ny matsiatra ambony sy amorony mania. Ary ny ambony kosa dia maina ny andro na dia ahitana rahona mitsitokotoko hatrany aloha zany ho an'ny voatany. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay rapiso izay ho an'ny eto voatany aloha zany dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny morotsiraka kosa indray ho an'ny ilany atsinana dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefany indray dia hatreo amin'ny 30 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana ho an'ny morotsiraka andrefan'ny nosy izay hatrany. Raha ny andron'ny asabotsy dia misy hatrany ny tandrivon-drahona mety arahikotroka fa saingy mikisaka ho an'ny atitan'ny melaky sy ny any amin'ny distrikan'ny Androvalo ary koa ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra iny no mety mahazo an'izay. Mandraona kosa ny andro ho an'ny ilany andrefan'ny faritry Sofia sy ny tapany atsimon'ny faritry Diana. Ny ambony kosa dia mandraona mitsitokotoko ny morotsiraka moa zany maina ny tanteraka ny andro. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny asabotsy izay tombanana miakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy. Ho an'ny voatany kosa dia misy fidinana kely ny maripana indrindra moa zany ho an'ny faritry Vakinakaratra sy ny any amin'ny faritry ny matsiatra ambony. Ny ilany atsinanany nosy ihany koa dia tombanana misy an'izay fidinana izay raha ny andron'ny asabotsy satria dia tombanana misy ny tsioka avy any atsinanana ho an'ny morotsiraka sy ny ilany atsinanany voatany iny zany. Raha ny toetrandrontsika kosa ho an'ny andron'ny alahady mitoetra trano zany ny orana ho an'ny atitan'ny melaky sy ny tapany avaratry ny faritry menabe ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra. Ny ambony kosa dia mijanona ho maina trano aloha zany ny andro ary ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny alahady izay dia tombanana miakatra kely indray aloha zany ho an'ny voatany. Raha ny analamanga aloha zany nisy fidinana kely ihany izy hita amin'ny andron'ny asabotsy. Ny morotsiraka atsinanany nosy ihany koa dia tombanana misy fidinana kely ny maripana ary mahatratra any amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra vao vinavina any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanany nosy iny. Ny ilany andrefana kosa indray dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina izay hita any amin'ny distrikana Analalava any sy Antsohihy ary ireo distrika manodididina azy eo izay maripana ambony indrindra izay amin'ny andron'ny alahady io hatrany zany. Izay ny météo-tsika ho an'ny telo andro rapiso indray fotoana manaraka telo matompo.